Anatanteraka sehogoavana ny alahady enina amby roapolo ny volana aogositra ny tarika masikatra karakarain'ny Vinco ity hetsika ity miara-miasa amin'ny RTL izy ireo anatin'ny fanatanterahana izany mitondra ny fanazavana sy ny tsara ho fantatra amin'ny fandaharam-potoana ao amin'izany ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny RTL Madagasikara. Ny RTL Madagasikara zany dia nametraka fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'ny Vinco ka hanohana ireo hetsika rehetra izay hotanterahany Vinco anatin'izany ny fisehoana an-tsehatra iarahana amin'ny masikatra ny alahady faha 20 ny volana aogositra. Ny anjara birikin'ny RTL ao anatin'izay fiaraha-miasa izay dia ny fanohanana eo amin'ny lafiny ara-tserasera, ny fanomezana anjareo ihany koa ny fitaovana entina sitraka connexion internet sy ny appel moa zany amin'ny opérateur téléphonique anay. Ny Vinco karakara hetsika isan-karazany manana laminasa zareo anatanterahana hetsika mandritra ny taona anankiray. Dia ny fanohana ny RTL Madagasikara tsy hoe rehefa misy fampisehoana ihany fa efa fiaraha-miasa mandavan-taona ihany koa ilay izy eo ny resaka antso eo ny resaka connexion internet fa mazava ho azy rehefa misy ny hetsika dia manohana eo amin'ny lafiny fanohanana rahatserasera ireo hetsika tsirairay ireo koa izay misy ohatra ny tsy ho ahotanisaina moa ilay izy fa manohana anankiray fotsiny misy ohatra ny campagne SMS izay anohananay ny concert tsirairay azy ahafahana manentana ireo abonné RTL rehetra zany